mandroso Jesosy tonga soa ianao e fa manerana ny fanatrehanao maniny fo zay toeranao kasi hoao Jesosy fa manatrehanao e fa faran'izay ilaiky sy tiako mehoan'ilana mandroso Jesosy tonga soa antsoin'izy Jesosy fa ho avy ao aminao fa manerana ny fanatrehanao maniry fo zay toeranao kasi hoao Jesosy fa manantenanao e fa faran'izay ilaiky sy tiako mehoan'ilana fa faran'izay ampitiavana ampindray androany ana no izarako fijoroana vavolombelona fohy aminao mikasika an' Jesosy hatramizay namonjy an' Jesosy dia misy zavatra tena tsapako ary tiako zaraina aminao hoe tena sarobidy ry havana Jesosy tena sarobidy Jesosy Kristy ary tsy misy azonao atao hoe sarobidy mihoatra noho Jesosy zany inona ary ny antony hitenenako an'izany mety samy manana ny antontsika hoe inona ny antony ilazana fa sarobidy Jesosy fa raha ho ana manokana dia voalohany indrindra aloha dia zavatra rehetrarehetra mety hopotika daholo io zavatra hita amin'ny masonao io ninonninona na olona hitanao eo akaikinao eo na trano hitanao eo na arena izany na inona dia mbola hopotika daholo kanefa Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ao amin'ny Hébreu 13:9 tsy potika novinanoviana tsy miova zany Jesosy Kristy ary fitiavan' Jesosy tsy miova mandrakizay io ny olombelona mety tsy ho tiatsika manao zavatra anankiray tsy tian'ny olona iny ianao afaka ray minitra izy dia mety tsy ho tianao tsony na dia tianao takininina ary izy ao anaty ray minitra iny mety tsy ho tianao tsony ny olona iny kanefa Jesosy na dia ratsy azy tsika na dia mpanota azy tsika tsy mampiova amin'ny fitiavan' Jesosy atsika zany mbola tiatsika foana izy amin'izao fotoana famindrapo zao amin'izao androtsika zao mihitsy ilay fotoana mbola amindravan'i Jesosy fo amintsika tsy miova mihitsy Jesosy zavatra rehetrarehetra mety hopotika mety hiova fa Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ary ny fitiavany lehibe indrindra tsy azo oharina amin'izany izy zany manaraka izany sarobidy Jesosy satria izy no lalana ahafahantsika makany amin'io lanitra io varavarana hidirantsika any amin'io lanitra io Jesosy Kristy tsy afaka manokatra an'io varavarana io zany ianao na manan-karena takininina azy na endry be takininina azy na manana fahendrena sy diplôma takininina azy fa Jesosy Kristy no lalana Jesosy Kristy varavarana hidiranao amin'io lanitra io dia izay mahasarobidy an' Jesosy dia tiako ampatsahivina kely anao hoe fiainantsika eto tany dia tena hoe mandalo fa Jesosy Kristy ny tena ilayntsika eo amin'ny fiainana mivoakantsika isan'andro miasa mianatra isan'andro ny zavatra nkatsahanao mafy efa hitanao ve le izy efa hitanao ve le zavatra tena katsahanao mafy io fa nefa Jesosy Kristy ilay tena ilayntsika ary mandalo eto amin'ity tany ity raha ohatra 90 taona ny andro iainantsika dia nefa rehefa matytsika ao aorianan'io 90 taona io dia misy mandrakizay ohatran'iny ohatran'ny hoe vitsika ny taona iainantsika eto 90 taona zany raha oharina mandrakizay kanefa rehefa tapitra ny andro iainantsika dia na tsika makany amin'ny lanitra any amin'i Jesosy na any amin'ny afo be mandrakizay dia te ampatsiahy anao androany hoe sarobidy Jesosy satria izy no hitondra antsika any amin'ny toerana io hitondra antsika any an-danitra dia sarobidy izy dia raisa ho am-ponao izy teneno mihitsy hoe mandrosoa Jesosy satria
zavatra rehetrarehetra mety hiova ozytsika teo jesosy ny lalana makany an-danitra ary mandalo ny zavatra rehetrarehetra fa jesosy zay miaraka amin'ny jesosy no tonga ny amin'io lanitra io dia ampandrosoa ao am-ponao jesosy fa hotsapanao zany raha efa manana an jesosy aloha dia mafiso ny fifandraisana amin'ny jesosy fa fifandraisana amin'ny jesosy ny zava-dehibe indrindra mba fahanao mandovan'io lanitra io dia jesosy ny anefy anao zay zavatra mbola tsy mety dia hotefeny jesosy ane dia ampandrosoa jesosy amin'izao fotoana izao dia ampandrosoa jesosy ao am-ponao fa sarobidy jesosy mandrosoa jesosy tongasoa ianao e fa manerana ny fanatrehanao maniny fonte itoeranao kasi hoao jesosy manavena fafaran'izay ilako sy tiako mihoanilana mandrosoa jesosy tongasoa antsoin'izy jesosy fa ho avy ao aminao fa manerana ny fanatrehanao maniry fonte itoeranao kasi hoao jesosy fa manantenanao e fafaran'izay ilako sy tiako mihoanilanao tena hoe tsy hanenenanao no zany hoe manana an jesosy eo amin'ny fiainana zany antony ijoroako vavolombelona eto tsy hoe tsisy atao akory dia ijoro vavolombelona eto fa tena hoe tsapaka hoe sarobidy izy dia tiako hotsapanao hoe sarobidy jesosy dia raiso izy eo amin'ny fiainanao dia ho hitanao tsy hanenenanao zany fa ho fahasambarana mandrakizay zany miaraka amin'ny jesosy ho an'andriamanitra reko voninahitra fafaran'izay ilako sy tiako no hoanilanao fafaran'izay ilako sy tiako no hoanilanao amen fataina ny tompo aminao